maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny enora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Angansika iantso sideran'ny tompo amin'ny salamo fahasivy folo amby zato manomboka amin'ny andininy fahasivy amby roapolo amby zato hatramin'ny fahaenina amby telopolo amby zato 119 129 136 salamo fahasivy amby folo amby zato manomboka amin'ny andininy fahasivy amby roapolo amby zato. Ho aminareo ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsaran'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Hoy ny mpanao salamo, mahagaga ny teny vavolombelonao ka dia mitandrina azy ny fanahiko. Mahazava ny famoahana ny hevitry ny teninao ka manome fahalalana ho an'ny kely saina. Mitanatana vava aho ka mianana fanodidinao no iriko. Todio aho ka mamindrafo amiko araka ny tokony anjaran'izay tia ny anaranao. Ampitoery eo amin'ny teninao ny diako ary azavelana paka izay mety ho faharatsiana. Vonjeo amin'ny fampahorian'ny olona aho dia hitandrina ny didinao. Ampamirapirato amin'ny mpanomponao ny davanao ary ampianaro ahy ny didinao. Raha ny mandrika no mijononoka ny masoko no tsy fitandreman'ny olona ny lalanao. Amen. Hivavaka isika midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao izahay Andriamanitra satria ianao nanavao indray ny famindramponao taminay, nanome anay fahavelomana ary raha namoa anay tamin'ny toromasonay ianao tsy niara-nofiany fa indrindra ny ara-panahy dia nitondra anay ho tonga hifanatrika aminao amin'ny tony fotoana miavaka sy masina itony. Hifanatrika aminao ilay be voninahitra sy feno fahamasinana ary feno fahatanterahana izahay dia miariary ny fahafambarakanay, ny mahampanotanay ary ny fahalemenay. Jesosy, milanao hamonjy izahay fa tsy mahavonjy tena ary tanterao aminay indray ny herin'ny ranao latsaka teo amin'ny hazo fijaliana hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ampandreneso ny fitiavanao izahay ary ampahareto aminay ny famonjenao. Eto koa no anirinay ny aniranao ny fanahy masina homba ny fiangonanao amin'ny famakiana ny soratra masina amin'ny fiaraha-mandinika izany. Dia hitombo anay ny fiangonana amin'ny fahalalana ny sitraponao, amin'ny fiainana ny sitraponao, amin'ny fahavononana hizara ny tsara avy amin'ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy ilay mahefa ny zavatra rehetra no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Romanina 9:1 hatramin'ny 9. Amin'ny anaran'ny Tompo ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy, fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalan'ny fanainaina no nanafaka tamin'ny lalan'ny fahotana sy ny fahafatesana. Fa izay tsy hain'ny lalàna satria ny nofo no mahalemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanamerika ny ota tao amin'ny nofo mba hahatanteraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana. Satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo, fa tsy nanaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy any akory izany, ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika. Tompo, ny famohan-kevitry ny teninao tokoa dia tsy efa ny sain'olombelona, ko dia manetry teny izay satria fofisainana kely fahalalana. Raha andinika ny soratra masina, ianao ny tompon'ny teny
hazavao aminay ny hevitra zany mba hitombonay mandrakariva ary andresy lahatra anay fa Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ianao amin'ny anaran'i Jesoa amen. Miara-mipetraka isika ry havana. Dia faly tafovana amintsika amin'ity fandaharana fiarahamandinika soratra masina ity, ny ato tao anatin'ny tapabolana zany faraparan'ny taona ary ny fiandohan'ny taona teo. Isaky ny talata toy izao moa antsika izay izao vao miditra eto amin'izao maraim-baovao izao ry havana dia fiarahamandinika soratra masina izay totosaintsika manomboka amin'ny eny ora sasany hatramin'ny 7 ora sasany arak'izay fiarahantsika miezaka eto. Misy fandraisana anjarantsika fa tsy hoe ohatry ny toriteny dia raisiny tsodrano fa mandray anjara isika. Izay ny maha fiarahamandinika soratra masina azy dia hipetraka koa arak'izany ary havana. Romanina vetivety indray eny ambany masitsika ny taratasy misy ny taridalana fahafantarantsika ny bokin'ny Romanina. Toko 9. Paoly nanoratra ho an'ny kristianina tany Roma izay marihana fa tsy izy no nitory filazantsara tany fa ireo jiosy ampielezana tany. Ary rehefa manoratra izy inona ny votoatin'ny soratra napetrany? Misy fizarana firma zavatsara ny roa lehibe ny bokin'ny Romanina dia hatraiza dia inona sy inona ny votoatiny? Araka lazainy namantsika teo hoe fampianarana napetrany dia inona ny votoatiny? Ny toko voalohany hatramin'ny toko faraka ambin'ny 10 dia fampianaram-pinoana. Fampianarana ny fotom-pinoana anamifisana orina ny finoan'ireo kristianina tany Roma izay voalaza ao amin'ny Romanina toko voalohany fa nalaza maneran-tany ny finoany. Efa nanam-pinoana izy saingy mbola nampianarina fotom-pinoana ihany. Ny tapany faharoa toko 12 hatrany amin'ny toko 14 tapany voalohany dia ny fampiarana n'izay finoana izay. Raha ireo ary ny fampiarana momba ny fotom-pinoana ao anatin'izany anjara mofinainantsika, ahoana kosa ny ampiarana an'izany eo amin'ny fiainantsika mpino. Ny farany moto ny mahazatra ny epistily nosoratan'ny mpanoratra dia 4 sy fanaovam-beloma. Izay zany ny bokin'ny Romanina raha toka vidiana. Tapany voalohany fandaliana-pinoana, fampianara-pinoana. Ny tapany faharoa ny fampiarana sy fiainana an'izay finoana nampianarin'izay. Ny tapany farany rambony kely dia 4 sy fanaovam-beloma izay amerimberenana ihany fa Paoly rehefa manoratra ka mamarana epistiliny dia maneho fa olon'ny fiara-miasa izy ka tsy mba manadino ireo mpiara-miasa aminy any amin'ny toerana izay antefan'ilay taratasy. Mampamangy any amin'ny Driana, mampamangy any amin'ny Eselike, mampamangy any amin'ny Vokivokomanga, mampamangy any amin'ny Tsantany fitiavana. Dia izay ry havana. Ato amin'ity Romanina toko 19 ity arak'izany dia ao anatin'ny Romanina toko 19 arak'izany dia ao anatin'ilay tapany voalohany fampianarana finoana, fandaliana-pinoana. Inona ary no ampianariny? Paoly apôstôly raha mampianatra, raha manoratra eo amin'ny toko 19 dia tsy tokony ho ataontsika tsinotsinona ny toko 17. Ny toko 17 izay manambara fa tena mena ambany mena eo anatrehan'ny fahotana ny zanak'olombelona. Avadikitsika vetivety ny filazana ohatra eo amin'ny toko 17:4 sy ny manaraka. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe iarahantsika fa fantatsika fa araka ny fanahy ny lalàna fa izao kosa nofo namidy ho andevon'ny ota. Fa izay ataoko dia tsy fantatro, fa tsy izay sitrako no ataoko, fa izay alako no nataoko. Fa raha manao ny sitrako aho dia manaiky fa tsara ny lalàna, ary amin'izany tsy izaho intsony manao izany, fa ny ota izay mitoetra ato anatiko. Fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko,
dia atao amin'ny nofo fa atao anatiko ihany ny fikasana saingy ny ahatanteraka ny tsara ny tsy ato tsy ny tsara izay sitrako no ataoko fa ny raty izay tsy sitrako no ataoko rehefa namahavany amin'izany tsy fisian-kery enty miady amin'ny fahotana izany ho an'ny olombelona eny fanadepino azy amin'ny Romanina 7 pour apôstôly dia manolotra ny vahaolana manolotra ny fampianarana hoe raha izay ary isika amin'ny maha-olombelona antsika eo anatrehany fahotana ahoana kosa ny asan'Andriamanitra ary inona ny vokatra ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia izany a ny anjara mofinainantsika Romanina 9:1 hatramin'ny 5. Raha ompana amin'ny lohahevitra hoe mahefa ny zavatra rehetra ny tompo io andininy voalohany hatramin'ny 5 io a dia te ilaza amintsika hoe raha tsy efantsika ny ady amin'ny fahotana dia nomen'Andriamanitra fomba na tsy atao hoe fitaovana fa tsy fitaovana akory Kristy nomen'Andriamanitra fanohitra ahafahana miatrika ny fahotana isika ndeha ovakitsika tetehantsika teo io soratra masina io a ompana amin'ny hoe mahefa ny zavatra rehetra ny tompo mahefa amin'ny ady amin'ny fahotana manome fiainana vaovao izy ary dia manafy hery amin'ny alalan'ny fanahy masina ny andininy voalohany andininy 2 hatramin'ny 4 ny andininy 5 hatramin'ny 5 izay no itetehantsika ny soratra masina dia ary ny andininy voalohany ny selikezy etongeto no hamaky ny soratra masina kambana rehetra seliketongeto isa 2:3 ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesoa tokony ho ain'ny eseliketsinjery izany io satria anjaranareo androany tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesoa dia kosa isika vehivavy rehetra hamaky ny andininy 2 hatramin'ny 4 ny anaran'ny tompo fa ao amin'ny Kristy Jesoa ny lalan'ny fanainaina no nahafaka tamin'ny lalan'ny fahotana sy ny fahafatesana fa izay tsy hain'ny lalàna satria ny nofo no nalemy azy dia vita n'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo mba hatanteraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika izay tsy nandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy iombonantsika averina vakiana ny andiny 5 hatramin'ny 5 manao hoe amin'ny anaran'i Jesoa fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory izany ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra amen andalantsika araka izany ny andininy voalohany tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesoa inona moa no tian'izany ambara tsy hoe ny ena ny ota fa inona ny kelikely na ny nalefadefaka le laingy tsia tsy hoe ny ena ny ota fa tsisy fanamelohana intsony amin'izao fotsiny ve ao amin'ny Kristy Jesoa rehefa ao amin'ny Kristy Jesoa izany sika dia foana ny fanamelohana mbola mavesatra kokoa mavesa-danja koa izany no ny fitenena hoe voavela heriko sika fa tena hoe foana ny fanamelohana raha makeny amin'ny sehitry ny fitsarana ny zavatra hitantsika voaheloka na afaka madiodio fa foana ny fanamelohana nisy fanamelohana izany teo izany hoe nisy didy fitsarana fa nisy ambony ny didy fitsarana nanafoana ny fanamelohana samihafa izany afanao hoe afaka madiodio sy
foana ny fanameloana. Efa voaheloko ianao, efa voatsara ianao, saingy nofoanana tao amin'ny Kristy ny fanameloana anao. Sarobidy zany ny ry havana. Isika rehetra izao dia tahaka izany. Raha manoloana ny fahamasinan'Andriamanitra dia voaheloko tokony ho very sy ho faty hoelohina mandrakizay ho ny liturjiantsika noho ny fahotana isika. Kanefa noho i Kristy dia tsy misy fanameloana intsony. Maivamaiva ianao mivoaketo fa tsy mbola babena miparitahany heloka. Fahatokiana lehibe ny entsinao mivoaka ny trano fiangonana rehefa notonona taminao ny famelan-keloka. Tsy nisy fanameloana intsony. Aonao moa fifalian'ny olona rehefa any amponjaka miandry ny kabary ny filohany hoe mifienantsazy na fanafahany ireo voaheloko faty voaheloko hatramin'izao taona dia afaka madidio faly ry tokony amin'ny volana May vao mivoaka taom-baovao dia efa lasa. Azonao ve? Zay foana lay fanameloana. Dia tahaka izany tokony ho faly isika satria ranomana tokony voaheloko sy ho faty mandrakizay isika saingy ny foanana tao amin'ny Kristy ny fanameloana. Sarobidy zany io andininy voalohany io zay fampahirezana ho an'ireo olona mitaraina sy mikikika te hanao ny tsara nefa ohatrany mbola tsy afaka ihany. Makany amin'ny jaonina voalohany toko voalohany andininy fahavalo sy fahasivy isika. Raha misy milaza fa tsy manana ota dia mandainga sady mampandainga an'Andriamanitra. Ny olon'Andriamanitra, ny olona efa nandray ny famonjena, raha mitehaka azy kely fotsiny ny ota dia efa marary ny ainy. Fa inona koa ty ataoko? Fa mamonjy atsika ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy isika foana ny fanameloana. Ery ambany ery mbola mitohy fa tsy anota foana zany isan'andro. Tsia, mbola misy tohiny eny ambany. Dahoary isika manohy. Ny andininy faharoa hatramin'ny fahefatra dia ilazana hoe manome fahefana andresy ny lalan'ny ota sy ny fahafatesana ny tompo. Ao amin'ny Kristy miverina indray ilay hoe ao amin'ny Kristy. Tany hoe le fidirana ao amin'ny Kristy mihitsy zany. Ny lalan'ny fanainaina no nanafaka tamin'ny lalan'ny fahotana sy ny fahafatesana. Fa izay tsy hainy lalàna satria ny nofony nalemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany naka ny endriky ny nofo ota sy amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo mba hatanteraka ny fahamarinana ny lalàna amintsika izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Lay andininy fahefatra indrindra. Nomen'Andriamanitra fahefana azahoana mandeha manitsakitsaka ny ota isika no ny asan'ny inona? Asan'ny fanahy. Tsy mandeha araka ny nofo fotsiny zany isika. Lay nofo tsy hoe tia nofo aman-draty fotsiny fa lay mandahan'Andriamanitra, ilay manipaka ny sitrapon'Andriamanitra, ilay tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy izay fotsiny fa no isika miditra ao amin'ny Kristy, no isika ao amin'ny Kristy dia nomen'Andriamanitra ny fanahy masina isika mba hanapahefana kaife ny ota. Tsy fehezin'ny ota intsony isika tena resy tsia fa isika no manao azy tak'izao. Tsy hiteny hoe rehefa te hiteny ratsy ianao dia mitenena ratsy satria voafehanao zay. Za tsy te hiteny ratsy. Tsia, teny tsy hanao an'io dia voafehana io. Tsy hisotro ianao dia tsy misotro ianao. Ndeha hivavaka ianao dia mivavaka ianao fa tsy ozy satana. Tsy mivavaka, tsy mivavaka. Fa voafehanao tsara mihitsy zay. Za tsy bakionao ny fanany efa atao anatiko. Zany ry havana no hery izay ampitain'Andriamanitra amintsika ilay mahefa ny zavatra rehetra. Mahefa mandresy ny lalàn'ny ota sy ny fahafatesana ny tompo. Ny lalàna voalohany hoy ny soratra masina dia mamatotra, manandevo, fa ny faharoa kosa dia manafaka. Tsy vitan'ny lalàna eo amin'ny andininy fahatelo dia novitain'Andriamanitra tamin'ny nanirahany ny zanany. Hery ho antsika ilay zanak'Andriamanitra nanome raha teo ny fanainy mba hahafahantsika manohitra
ny herin'ny nofo ny ota rehetra. Tsy misy mihitsy zany efa hiady amin'ity ota ity raha mbola ny tenany samirery hoe heritsaiko fotsiny za tsy hifoka sigaratsony taona vaovao ny andro vitanao iny 2 andro 3 andro 4 andro 5 andro ray volana fa sanatria tafaverina indray ianao satria nahoana ny herin'ny tenanao ny herin'ny sainao no nampiasainao fa tsy nanovo ilay hery avy amin'Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra ianao. Tsy ny hery na fahatanjahana fa ny hery ny fanahy hoy ny soratra masina. Zavatra fahatelo eo amin'ny 5 hatramin'ny 9 dia ny filazana fa tsy zavatra ivelamberany tiady amin'ny ota ity fa manomboka any anatintsika mihitsy. Ny any anatintsika ny fosin'ny saintsika no hovain'Andriamanitra. Tsy ny saina fotsiny fa ny any anatintsika ny fotsika no hovain'Andriamanitra. Le vavaka matetika fanaontsika fiangonana ny hoe hongotan'Andriamanitra ny tsy namboleny ary apetrany ny sitrapony. 5 hatramin'ny 9 verenako vakiana indray amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fa izay araky ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo fa izay araky ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana. Satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory izany. Ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Hitantsika ao fa averimberina foana ny hoe ny fihevitry ny fanahy fihevitry ny nofo. Tsy ho afaka mihitsy zany sika raha toka ity nofontsika ity izay efa havanana amin'ny fandavana an'Andriamanitra sy ny fanatanterahana ny sitrapony, izany hoe ny sitrapony nofo no hianterantsika. Tsy ho afaka sika fa eo indrindra ny fanahy izay manohitra ny nofo. Dia ery ho antsika averina indray ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy mba handehanantsika araka ny fanahy ka handresintsika ny ota. Izay mitoetra ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra hoy ny 9 mamarana ity mofinaina ity. Ireo hevitra telo ireo ry havana no azontsika tsoahana miainga amin'ny lohahevitry ny perikopa hoe maefa ny zavatra rehetra ny tompo. Misy fahefana ambony kokoa noho ny fitsarana efa napetrany. Manamerika atsika ho faty mandrakizay ny fahafatesana ny tambony ota ka mametraka atsika hivela ny fanamelohana satria efa ao amin'ny Kristy isika. Toy ny hoe fonosan'ny Kristy isika ary tavela ny ivelany ihany ny fanamelohana. Fahefan'ny Kristy ambony ny fitsarana manafoana ny fanamelohana. Ny fahefan'Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra manome atsika ny fanahy ahafahantsika ny fe ny ota fa tsy ny ota indray no ambabo atsika na ife atsika, izany hoe anana fahefana amintsika. Ananantsika fahefana io ota io, fehezintsika io, hitsahantsika io, asakasaka izay mbola mety hitsahan'ny ota any an-tampon-doha ihany. Fahefanomen'Andriamanitra ny fanahy. No isika ao amin'ny Kristy nomen'Andriamanitra ny fanahy ahafahantsika tena mife ny fahotana izay ilay fahefan'Andriamanitra. Ary ny farany 9 tsaroa fa raha ny nofo no ianterantsika dia resy eo ihany sika. Fanomen'Andriamanitra ny fanahy afaka hiady amin'ny fahotana, fihevitry ny nofo sy ny fihevitry ny fanahy. Averina fa izany ilay hoe tena fotom-pinoana no ampianarin'ny Paoly ao amin'ny Romanina 2 hatramin'ny 2:12. Zavatra lalina momba ny ara-panahy, momba ny finoana. Manampy antsika ireo fahefatra fandiniantsika voambolana vitsivitsy ny amin'ny fanazavana izay natao teo. Fanamelohana raha adika dia hoe didim-pitsarana farany izay mitondra sazy. Ny soratra masina dia manao hoe tsy misy intsony izay didim-pitsarana farany mitondra sazy izay. Foana tanteraka, tsy afaka ny sazy
mbola apakatra fa tsy manaiky mbola misy ambonin'iny rehefa ao amin'ny Kristy ny olona. Ny zavatra faharoa, voambolana faharoa dia ilay hoe nofo, tsy hoe vatana fotsiny, ilay hoe firy kilao azao, tsy vatana fotsiny fa ilay hevim-panao anatiny ilay olombelona tsy misy fankatoavana an'Andriamanitra. Ilay ao amin'ny Genesisy 3:7, ilay malemy, ilay tsisy fankatoavana, ilay nandany sitrapon'Andriamanitra, izay ilay hoe nofo. Ny fahatelo dia fanahy, io efa fantatsika foana izy, fanahy masina, fanahy miavaka, fanahy hafa indrindra, fanahy mahery. Mampatsiaro hoe rehefa ohatra ahoaka manambomboatra pneu nareo dia fanahy masina tadidiana pneuma. Maneho fa Andriamanitra no mahefa ary manome aina sy manova, ary amin'ny alalan'ny fanahiny no anatanterahana izany. Ahoana ary ny fampiarana? Raha ao amin'ny Kristy isika dia tadidio fa tsy misy fanameloana ho antsika intsony, matoki izany. Pastera efa tena voavela fa hotako tamin'izao le nanao an'izao tamin'izao, mbola tanora amin'ny tanora ohatra misesika daholo ny fahotana, foana sigara, hoanina riana, ninaninona hono izy ny sasany, lasa mitsingevana mandehandeha, voavela ny elo. Raha zatovovavy indray dia ahoana tamin'izao le namon'olona. Efa tsaronareo moa nisy fampizarana hoe nisy raha aman-dreny lehibe izay tamin'ny fotoan'andro dia nanatiny pastera, za nanao an'izao tamin'ny fahatanorako efa nibebaka fa tena voavela ny elo. Tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny fanontaniana azy dia hoe ao amin'ny Kristy Jesosy ve ianao? Raha ianao miorooro sy mbola be fanahiana manao hoe voavela tokoa ve le tamin'izao misy olona tamin'izao le mody nanao rakitra nefa naka an'le tao. Misy tantara hoe manatitra rakitra eny amin'ny alitara dia taloha tena nisy izany dia mandrotsaka 2,000 ohatra ao amin'ny fanatanjahan-drakitra voalohany dia makafameriny ao amin'ny fanatanjahan-drakitra jereo fa manaiky tsara reto ray aman-dreny reto, makafameriny atao amin'ny fanatanjahan-drakitra faharoa dia mandrotsaka ao amin'ny fanatanjahan-drakitra fahatelo. Tena izany ny fiainan'ny fiangonana, fa tao anatin'izany dia tsikaritra hoe tsy manakaly volan-drakitra kory io le manao faharoa sy fahatelo io, fa maky izy dia tsy mamerina ary. Fa tena fiainan'ny fiangonana, tsy tary aminay ihany nisy an'izany fa tena nisy izany. Izany ny fiainan'ny fiangonana teo aloha. Izany angambany atao hoe somary atao lalindalina le fanatanjahan-drakitra ankehitriny, fa tena fiainam-piangonana izany tany aloha. Anareo zandry zanaka aty aoriana moa tena tsy ohatran'ny tsy mino ianareo raha izany. Famaky-teny taloha ohatra hoe Romanina 9:1 ka hatramin'izay voavaky ihany. Misy an'izany koa tao amin'ny fandarana ny fiangonana fa tsisy hoe voafahatra hoe 9:1 hatramin'ny fahavalo na 9:20 hatramin'ny 5:20 ohatra. Fa vakiny izy dia hatramin'izay voavaky dia rehefa tsy mazotozoto izany na mibiredidredika eo ilay mpamaky dia eo amin'ny 2 ihany dia ajanona na taperina hatrany amin'ny 2 farany dia takizay anaty fonosana indriavana. Andriamanitra izany dia mahefa sy manome aina vaovao. Rehefa ao amin'ny Kristy isika dia ho faly satria matoky tsy misy fanameloana. Misy fitsarana ambony ny fitsarana, raha misy didim-pitsarana iampangananao, raha nisy fahatsoana iampangananao ka eritreretinao misy didy dia tadidio midira ampidiro ao amin'ny Kristy ny fiainanao fa ho foana ny fanameloana. Ay ve izay izany? Izay izany ampitenenana fa tena mangata amin'ny tompo hoe tompo ampidiriko aminao ny fiainako, ny mampanotany zavatra vitako rehetra tamin'ny lasa mba ho tanteraka amiko ny Romanina 8. Tsy misy fanameloana ho an'izay ao aminao ianao ka dia ampidiriko aminao ny fiainako. Ny faharoa, aza miantehitra ny herintsika, izay ilay hoe ny fihevitry ny nofo manohitra ny fihevitry ny fanahy, fa
ekeo ny asan'ny fanahy mba ahatonga an'ilay tompo aneo fa mahefa ny zavatra rehetra eo amintsika izy. Ny zavatra etretinao tsy vitanao anjary ho vitanao satria ao ilay fanahy masina izay persona fahatelo amin'ny trinité manampy anao. Tsy miasa irery ianao, tsy mentehitra amin'ny herin'ny tenanao ianao fa tena fenoan'Andriamanitra ny fanahiny ka afaka hiady sy hife ny fahotana. Miaina araka ny fanahy mankatoava ny hery vaovao ao anatinao. Ny adintsika matetika matoy isika mateny hoe mbola nofo ihany dia miverena atao amin'ity anjara mofinaina androany ity ny fihevitry ny nofo manohitra ny fihevitry ny fanahy, satria tsy mieritreritra n'ilay fanahy efa nomenantsika teo amin'ny batisa isika fa miazona foana hoe ny nofoko. Tsy eritreretintsika ianao ne efa vita batise, ianao ne efa mpandray fanasan'ny tompo, hoe ianao ne efa mpanompon'Andriamanitra, efa nandray ositra samihafa, ka nahoana ianao mbola vakivava ihany hoe mbola nofo ihany. Fa nakaiza ny fanahy masina? Rehefa tena iainantsika zany ho hery sy aina vaovao omeny tompo antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina io, dia miala eo am-bavantsika ary tsy mamatotra ny fisainantsika tsy noho izany mbola nofo e, fa afaka miseho mifehy ny fahotana isika. Manafika antsika ny fahotana fa manana apinga, manana fiarovana, manana hery lehibe isika ny fanahy masina mba anoherana an'izany fahotana izany. Dia tsara avokoa ny nakana fanahin'i Jesoa ao Matthieu 4:1 hatramin'izay voavaky. Tena ho antsika izay mamaky ity Romanina 5:1 hatramin'ny 9 ity, mianara miaina araka ny fanahy fa aza mampanjaka ny fihevitry ny nofo. Dia ho hitanao fa hiala eo aminao ny hoe mbola nofo ihany, mbola nofo ihany re olona mamela ianareo, mieritreritra hoe nakaiza ary ny fanahy masina, ilay hery nomen'Andriamanitra anao ka manohitra ny fihevitry ny nofo mampandeha anao araka ny fanahy. Mahefa ny zavatra rehetra ny tompo, mahefa izy manafaka antsika amin'ny fanameloana, mahefa izy mampahery antsika andresiny ota, mahefa izy manome fiainana vaovao lavitra ny fahotana, afaka mifehy ny fahotana ho antsika. Dia izay ary havana ny amin'ity anio ity, manana fotoana malaladalaka kely isika afaka mandray ny fanamariana avy aminareo. Misy fanamariana ve? Izay foana ny amafisina hoe rehefa mamaky ny Romanina 1 hatramin'ny 12 zany sika dia tadidio hoe fotom-pinoana ny ampianarinao, mety isana hirana antsika ao. Raha mieritreritra fotsiny ohatra ny Romanina 2:7-20 izay notoriana tamin'ny heriny iny, ilay hoe fanomezam-pahasoavana sy ny fiantsoan'Andriamanitra tsy misy any anenana. Inona ny dikan'izany? Fanomezam-pahasoavana, fiantsoana, ampianarin'ny Paoly zany ao amin'io 2:20 io, raha mieritreritra ny hevitry ny olona ny amin'ny hoe ireo jiosy tsy mety manaky ny tompo sy ny jentilisa hitodiana amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ampianarina zany ahoana ary ny fipetraky ny jiosy manoloana ny famonjena, ahoana ny fipetraky ny jentilisa manoloana ny famonjena. Ho an'ny jiosy, ho an'ny jentilisa, ho an'ny jiosy tsy mety manaiky, ho an'ny jentilisa lazaina fa ivelan'ny teny fikasana ny famonjena. Izay ilay fampianarana, izay ilay hoe fampianaram-pinoana io dia mety sarotsarotra amintsika, ary tena sarotra tokoa anie zany. Raha namaky ny 7 teo sika dia inona ary zany? Tsy ny tsara izay sitrako no ataoko fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Dia izay ilay hoe fandaliana mpinoana. Fanamariana avy amintsika ary na fanampiny avy amintsika. Izany ny anankolazaina. Tsika manana 7 minitra be zao. Tsy hoe déclaration fa tena hoe any ianao Andriamanitra.
za tsy miaraka aminao tena hoe mandaa ty nofontsika ity zany dia amin'ny natiorany tena mandahan'Andriamanitra fa raha perikopa ao anatin'izao janoary zao no hoe nofofon'Andriamanitra fofinaina ny olona dia tonga olombelona izy ilay olombelona ilay manaiky an'Andriamanitra noho ny asan'ny fanahy izay nofofoina izay nampidirin'Andriamanitra tao anatin'ny olona dia io ilay olombelona mandahan'Andriamanitra tsy mbola ao ny fanahy fihevitry ny nofo fa ny fihevitry ny fanahy ilay olona efa misy ny fanahin'Andriamanitra. Inona ary mahasamihafa ny hoe olona ao amin'ny Kristy sy ny olona araka ny nofo amin'ny hevitra roa? Azonao mety hoe azonao angalana ny valin'izany hoe ity ataloha mbola zasy ny fihevitry ny nofo araka ny nofo, ity azao efa araka ny fanahy dia voavaly mora foana zany fanontaniana izany. Inona ny mahasamihafa ny olona ao amin'ny Kristy sy ny olona araka ny nofo? Io zany ny tadidio, tsy hoe tadidio fa isika mahita any anatin'ny fampelezana any anaty tambajotra rehetra any rehefa misy olona mampahery ny hafa dia vitanao io vitanao io vitantsika io fa diso zany. Iny omaly moa ilay misy hoe nisanjatony betsaka amin'ny azafady atatsy amin'ny kulta mpiasa no nanaovako an'izay satria mpiasa moa no ampianarina no nitoriana teny. Rehefa miasa sika ilay omaly Mosesy nanainga ny tanany teo amin'ny ranomasina 4 minitra zany 4 seconde zany fa ny fanindran-dalana tamin'izay Andriamanitra nandritra ny alina dia nanilika ny ranomasina ho lasa fefy nanamaina ny ranomasina. Izany hoe ny antsika ny asantsika 2 minitra fotsiny fa ny an'Andriamanitra eo amin'io perikopa omaly io dia nandritra ny alina. Ny sanjatony betsaka amin'ny zavatra ataontsika dia ny tompony manefa azy. Mila ny tanantsika mihetsika Andriamanitra, mila ny tongotsika mandeha, mila ny masontsika mijery, mila ny sofintsika miaino, fa ny sanjatony betsaka dia Andriamanitra no manefa azy. Raha tsy misy moa ny atidono men'Andriamanitra dia afaka hibaiko ny tananao ve ianao? Izay hoe ny sanjatony betsaka amin'io asa ataontsika io, na hitendry mashinina ianao, na anodina milina fanjairana ianao, na anoratra boky ianao, dia tadidio fa ny sanjatony betsaka amin'io dia Andriamanitra no manao azy. Dia toraka izany koa. Tsy ny saintsika no andresantsika ny fahotana, fa mila misaintsika hoe tsy hanao an'io ho tio aho. Fa ny sanjatony betsaka andrasana aminao ny fanapahan-kevitra androso, azao amin'ny zanak'Israely androso, andrasana anao ny fanapahan-kevitra ankatoa sy hanatanteraka izay lazain'Andriamanitra, fa ny sanjatony betsaka dia Andriamanitra no manao azy. Zay le izy. Andao ary inona ilay mahasamihafa ny olona ao amin'ny Kristy sy ny olona ara-nofo raha ilay soratra masito ambany masontsika tsy tratra amin'ny fanamelohana intsony fa inona ny vokatra izay? Dia inona ny vokatra io raha ao anatintsika io? Jereo tsara tsy misy fanamelohana intsony dia aza falifaly aoka hoe tsy misy fanamelohana intsony ka inona nataoko dia oke foana Andriamanitra. Fa inona nomeny antsika? Nomeny ny fanainy isika mba hafe ny ota. Za tsy izany intsony zay hoe tsy miara-miazakazaka amin'ny mpanota intsony sika amin'ny fahotana izay atao. Faly sika tsy misy fanamelohana intsony, didim-pitsarana ambony didim-pitsarana izay mipetraka, sazy fahafatesana mandrakizay, fa ankoatran'izay kosa dia manohy ny asany Andriamanitra, manome ny fanainy ahatonga antsika hifeny ota tanteraka. Tsy manao an'intsony, tsy miverina amin'izay efa nalohany intsony. Mahery vaika ny teny hoe kisoavavy efa ny sasa ve hiverina isom-potaka indray, ny alika no miverina aminalohany. Ka misy hoe mandainga zany ianao androany dia mibebaka dia raha pitso-ndray mbola mandainga dia tadio fa amin'ny fanoharan'ny mpanoratra ny epistila na ianao alika na ianao kisoa vavy
saintsainy zany ndriavana betretantsika totra mivadika verina amina lohako azy zany mialainga anao fa aza manara ohatra n'ilay hoe tsy misy fanamelohana tsony miavaka isika fa tsy misy didy no isika ao amin'ny Kristy tsy misy fanamelohana intsony fa miavaka isika tena mafy an'io ota io isika tsy andevozina io isika tadidio foana le fampianarana momba ny angidina vao miteka ny rano fonitsitsindrehetra dia tao anaty rano no ny be sy ny velona fa rehefa angidina izy vao miteka ny rano mailaka izy miala teo dia ohatr'izay raha nahakasika antsika ny ota tsy tavela eo izany sika mailaka isika miala eo hoaity izany tonga dia miala ary herin'ny fahasoavan'Andriamanitra izany driana izany no mampiavaka ny olona araka ny nofo sy ny olona araka ny fanahy ny ao amin'ny Kristy sy ny tsy ao amin'ny Kristy dia inona koa mbola mampiavaka ny ao amin'ny Kristy manana fiadanana saotra tompo anaty finosana hoe fiadanana ao amin'ny perikopantsika ny ahafantarana fa olona anankiray manana ny Kristy ninona zavatra mitranga manodidina ny fiainany na misamboaravana ny ranomasina na mirondroana ny tendrombohitra mirondroana ny ranomasina maninona ny tendrombohitra ho ny salamo dia tena hoe tony foana ianao ary raha misy olona mba manamarika anao hoe ianao ty dia kalma ianao ty fa tsy hoe cool ianao ty dia kalma ianao ty dia tony dia tadidio fa famantarany maha olon'ny Kristy anao zay fa raha ianao raksy dia mieritreritra kely ila mieritreritra kely ny mola misaoty mila mieritreritra kely fa na inona miseho anylohanao olona tony ianao dikan'izay ao amin'ny Kristy ianao raha vao misaotisaoty kely anao na hoe misaoty dia mitezitezi paona dia ndao aloha sao dia tsy ahoary azy zany fa verinao aminao a Jesoa ianao ilay doaran'ny fiadanana omeo fitoniana ny foko eny ary tonga mora tokony hamaranana isika dia misaotra ny tompony amin'ity fotoana ity irina ny tombontsika riavana amin'izay ny fampizarana teto dia mba ho zaraintsika amin'ny hafakoa azavao amin'ny olona tsara izany hoe ao amin'ny Kristy Jesosy tsy misy fanamelohana intsony kanefa mbarao aminy koa fa mba hahafana miaina tsy toy ny miverina amin'ny loha na soavavy efa misasany misokotaka indray dia nomen'ny tompo hainy fanainy mba hahafahantsika mife ny otaka tsy hitoerantsika amin'ny mampanotantsika intsony hivavaka isika riavana misaotra anao tompo no ny fotoana nahafanainy ombina teto mankasitraka amin'izay nomena ho anay ho vatsy enti miaina ahafantarana fa tena ao aminao Kristy izahay faly satria tsy mibaby ny entam-pahotana intsony fa efa nentinao teo amin'ny azo fijaliana ny fahotanay efa tsisy fanamelohana ho anay intsony faly satria omenao ny fanahy masina hoerentinay mamakivaky izao tontolo izao feno ota sy fakapanahy ka hiala eo ambavanay manomboka anio ny fitenenana hoe mbola nofo ihany faly satria omenao fiainana vaovao amin'ny Kristy izay tsy mitovy amin'ny fihevitry ny nofo fiainana tsy hiaraka ny nofo intsony fa fiainana vaovao mandeha araka anao Kristy mankatoa ny sitraponao Andriamanitra indreto izay hitodika indray ny tontolo andronay amin'ny asa amin'ny fianarana amin'ny fikarakarana samihafa toy ny isan'andro dia apetraka eo am-pelantananao zany ary aoka ho fitaovana mahomby eo am-pelantananao izahay amin'ny famitana ireny lahasa samihafa ireny ho tonga ho vavolombelon'ny fiadanana ho vavolombelon'ny fitoniana manoloana ny manodidina anay any atokantrano eny an-dalambe any amin'ny toeram-piasana apetraka eo am-pelantananao ny ankonanay any amin'ny toerana misy azy avy ankehitriny dia ianao tompo hialoha azy ireny amin'ny fandaharam-potoanany andrantsana izay tsy ankasitrahanao amin'ireny fandaharam-potoana ireny
ary hitarika azy kosa atanteraka ny sitraponao. Petraka eo ampelantananao ny mpiara-mivavaka aminay eto amin'ity fitandremana ity, na lehibe na kely, na lehilahy na vehivavy, ary na eto an-toerana ampitan-dranomasina. Ianao tompony ho amin'izy ireny mandrakariva, ary tsy ala eo amin'izy ireny ny masonao. Petraka eo ampelantananao ny firenenay. Tompo, mbola betsaka ny ota izay mandrakotra ity firenena ity. Ataovy miditra ho aminao ny malagasy rehetra, ireo vahiny mpiaramonina aminay eto, mba tena ho tsapany tsirairay, fa misy hery ahafahana manohitra ireny ota tsy mampanjary fiainana ary tsy mampandroso firenena ireny. Jereo ny fiangonanao Andriamanitra, ampery ny fanomanana indrindra ny asa fijoroana vavolombelona ny FJKM. Mbola maro ny fandaminana tsy maintsy atao, mbola betsaka ny fanapahan-kevitra tsy maintsy ho raisina. Amin'izany dia asehofa Andriamanitra maheva ny zavatra rehetra ianao. Ao ny tsy fahampian'ny olona izay nanolo tena ho amin'ny asa, ianao tompony anetsika ny foniny tsirairay mba hitodika ary hanolo tena ho anao Andriamanitra amin'izany asa izany. Anao ny zavatra rehetra ho toy ho anao Andriamanitra fa tsy ho an'ny olona. Ho voninahitra ny fijoroan'ny fiangonana maneran-tany, any amin'ny tany misy ady, any amin'ny tany misy fifandirana ara-politika, any amin'ny tany misy arety mifindra toy ny eto Madagasikara. Eto izay dia mivavaka manokana ho an'ny sampana lehilahy kristianina, na ny tonga teto na ny tsy tonga teto, ireo mpikambana ny hovokisanao, ny famondramponao hiasanao amin'ny fanahy masina, ny tsantany fitiavana, ny fikambanany vita fiofanana, ny katekista sy ny toriteny. Tompo, ataovy mankafy ny anjara tsara omena ho azy ireny ireny mpanomponao ireny. Isaraka izahay dia iombona amin'ny vavaka nampianaran'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinana ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay anio ny anina sahazao anay, ary mamelany herokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andriamanitra maheva ny zavatra rehetra ny hitsodrano antsika. Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra alantsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fampionana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana, no ampiona ny fonareo ane sy hampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray